tsika izy. Jakoba toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Hoy apôstôly masina. Ary mba toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Fa ngamba isy aminao, anao amiko hoe ianao manam-pinoana, izaho manana asa. Aseho amiko tsy amin'ny asa ny finoanao, ary izaho kosa aneo aminao ny finoako amin'ny asako. Hoy ianao, mianao dia mino fa iray ihany Andriamanitra. Tsara zany ataonao zany. Dia miniko mba mino zany ka mangovotra. Moa tsy fantatrao vary olom-pona, fa tsy vamina ny finoana tsy misy asa, fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty koa ny finoana raha tsy misy asa. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana, zay mandeha araka lalana Jehova. Sambatra zay mitany ny teny vavolombelony, ka mitady azy amin'ny fonony rehetra. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ndia isika ifona anaraka izao vavaka izao. Tompo misaotra anao zay amin'ny teninao, milazana amin'ny asan'ny finoana, tokony joronay amin'ny finoana. Eny tompoko matetika zay miteny fa tsy manao, manakina fa tsy miasa, be hevitra fa tsy mihetsika, ka manjary miena ampitoerana ny finoana. Raha miteny fahasoavana amin'ny olona izay, fahasoavan'ny tompo, tsy manome azy fitafiana akory, tsy manome azy sakafo akory, tsy manome azy zay tandrifiny, fa miteny fotsiny hoe tahin'ny tompo ianao. Finoana tsy arahan'asa izany, mamindrafo aminay. Manify koa ny fandraisanay andraikitra, na eto amin'ny fiangonana, na any amin'ny fiarahamonina. Betsaka loatra ny miteny, na amin'ny toeram-piasana, na amin'ny fiangonana, na amin'ny aina aman-jery, fa tsy arakaraka ny teneniny ny zavatra ataony. Mamindrafo aminay, mamela meloko ay. Betsaka ny tsy natanteraka anay na tamin'ny fiteny na tamin'ny atao, ka manjary malazo ny finoanay. Mba eno ny vavaka mangina ifona anay ho natrehanao. I Abrahama tompo dia atao hoe rainy mino, zay mino sy miasa amin'ny finoana ihany ny zanaky Abrahama. Ko matahotra izay tompo, atsangano izay mba ho tahaka ny Zakaiosy ho zanaky Abrahama, zay nilaza hoe nansasany mifananako domeko ny malahelo, ary misy zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana, dia onerako zany. Ialako ny kolokolo sy ny zavatra maro samihafa, za amin'ny finoana raha nasa zany tompo, omeo anay ka mamindrafo aminay, mamela amin'ny helokay. Noho ny anaran'ny Kristy reriana zay tompo sy mpanefa ny finoanay. Amen. Telonjato.
isika zay manolo tena marina tokoa ny tompo mitsangana ndray ny teny soa mahafaly fa mafa mifahotatsika izy hoe ny apôstôly masina fa fahasoavana ny namonjena nareo amin'ny finoana fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famondram-po no ny alehibe ny fitiavana zay nitiavana antsika fony mbola maty ny fahadisoana azy tsika efa navelona tsika niaraka tamin'ny Kristy izy ary nianana tsangana amin'ny Kristy isika napetrana nandanitra hoy ny tompo hoe lehibe ny finoana aho no zany ry havana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotatsika noho ny anaran'ny Kristy tompo samia midiran'ny tompo isika. Nahitany amin'ny avo indrindra ho anandry amanitra petraka amin'ny fifaliana isika no zany famelan-keloka ny raisitsika izany hira fanampin'ny fahaefatra amin'ny roapolo amin'ny teny voalohany sy ny faharoa dia rahantsika ny tompo sady iomanantsika amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Amaky ny soratra masina isika ry havana. Ny vaky-teny voalohany dia izay hitantsika ao amin'ny Samuela voalohany toko 7:10, ny andininy 1:30 hatramin'ny 7:30. Samuela voalohany toko 7:10, ny andininy 1:30 hatramin'ny 7:30. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary nondren'ny olona ny teny izay nataon'i Davida dia nambarany tamin'i Saoly ka dia naniraka nahaka azy izy. Ary hoy Davida tamin'i Saoly, aoka tsy ho ketraka amin'ilay io ny fon'ny olona
fa ny mpanomponao andeha hiady amin'io Filistinina io. Fa hoy Saoly tamin'ny Davida, tsy toanao ny andeha hiady amin'io Filistinina io, satria mbola zaza ianao, fa izy efa mpiady hatr'izay ny ainany. Fa hoy Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao ny andry ny ondrindrainy, ary nisy liona sy bera tonga tao ka nalasa zanak'ondry tamin'ny ondry, dia nanenjika azy aho ka namely azy, ary azoko teny ambava n'ilay zanak'ondry, ary noho ny handramatra izy, dia no azoniko tamin'ny sonony, ary nasiako ka matiko. Ny liona sy ny bera samy novonoa ny mpanomponao, ary io Filistinina tsy mifory io, dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny, satria niaika ny miaramila an'Andriamanitra velona izy. Ary koa Davida, Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera, izy no hamonjy ahy amin'ny tanan'io Filistinina io. Dia hoy Saoly tamin'ny Davida, mandehana ary ombana ho an'i Jehovah. Amen. Mbola ho tohizatsika ny vaky-teny ao amin'ny epistiliny Hebreo 10, andininy 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Ho vakiko zany amin'ny anaran'i Jesoa. Koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe, fa tokony hanana faharetana ianareo mba azahoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hitarehetra, ary ny oloko marina dia ho velo ny finoana. Fa raha hiemotra izy dia tsy sitraky ny fanaiko, fa isika tsy mba namany izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa namany izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ho faranantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4:20. Jaona 4:20 dia raisintsika ny amin'ny andininy 5:20 hatsahatra amin'ny andininy 7:30 farany.